Mamerina fiarabana ho antsika rehetrarehetra indray araka voalazako teo dia iverina kely hiresaka zavatra amintsika na dia tsy nilazaiko mialoha raha ilay lohahevitra dia zavatra efa natsidiko teto ihany tamin'ny sabotsy ity resaka ity. Tsy inona zany fa resaka fanararaotam-pahefana ao anatin'ny Airmady ao amin'ny fandefasana entana izay ataony tonga dia teneniko misy olona izay tompona andraikitra ambony ao amin'ny Airmady ao dia mandefa entana ao anatin'ny fandikan-dalàna tanteraka. Tonga dia lazaiko zany fa Irina Kotomanga en tant que vice PCA ny Airmady dia manapatra an'izay vice PCA an'izay dia manao passe droit ho an'ny société Madagroupage izay actionnaire ao ny rahavaviny ary izy tsy fantatro raha actionnaire ao na tsy fa mbola ho fantatritsika koa zany satria aty andafy aty dia efa fantatra foana hoe ahoana ny fomba fandehany. Société de droit commun aty andafy io Madagroupage io. Efa nisy ihany ny teny tamiko hoe aza ampidirina amin'izao resaka izao izy fa tsisy idirana. Miala tsiny aminareo fa tena misy idirana ilay izy. Ary izao tena napatezitra amin'ny malagasy rehetra ny filazana fa ory havamanana ny malagasy rehefa sarotiny amin'ny fananana iombonana. Ny Airmady tompoko dia compagnie nationale. Zany hoe fananana iombonany malagasy rehetra. Volam-panjakana no andaovana an'io. Any malagasy io. Tokony ho rehareha amin'ny malagasy fa dia tena miteraka enatra izy izao. Tsy rehareha fa enatra. Ny malagasy miasa ao dia mitaintaina isan'andro isan'andro izy no voaroaka izy tsy voaroaka inona ny fandehany. Etsy andaniny nefa ny abus de pouvoir isan-karazany tsy mitsahatra. Ka ny androany ho resahako dia te hanitsy kely sy hametraka ny atao hoe teboka eo amin'ny i. Les points sur les i amin'ny tiramatoa izay milaza ho Messi mpanavitra ny Air peut-être Air Malady Air Madagascar Airways Madagascar Airlines plutôt. Satria nahoana deja aloha na simba an'io na potika an'io Airmady io dia tamin'ny teteza mita tamin'ny 2009 zany hoe ekipa ny Andry Rajoelina sy Ravatomanga sy Irina Kotomanga ty ihany no nanapotika an'io compagnie nationale io tamin'ny fividianana Boeing tsy manjary lafo be nefany efa fatina brocatera tany amin'ny rehetrarehetra tany no nentina tao fatina avion moa zany dia aveo sady no faina lafo be no vidiana lafo be no sady personnel rehetrarehetra payena lafo be zara fa mandeha le izy ny entretien lafo be rehefa mandeha le izy à moitié plein à moitié vide ny malversation isan-karazany fanaovana vachale ny orinasa io sahala amin'izao anaovana ny CNAPS zao manginy fotsiny dia izao zany ny zavatra ho resahako androany dia tsara fantatrareo. Madagroupage dia société aty andafy aty izay ny rahavavy ny Irina Kotomanga ny ao anatiny. Mandefa entana izy ireo tsy akijanona amin'ireny vol ny compagnie Airmady ireny na talohan'ny confinement io na taorian'ny confinement fa indrindra nanomboka tamin'ny 2019 izay nateo amin'ny fitondrana an'io vice PCA ny Airmady io izay nateo amin'ny fitondrana ny Irina Kotomanga zany. Efa tamin'ny mois d'août tamin'ny 2021 zareo izay vao nanao fitokanana entrepôt fa talohan'izay izy nanao an'io asa io à titre informel fa zao ny zavatra misy ary ty dia nananay proof tompoko. Ianareo manko rehefa mandefa le entana ao dia mieritreritra hoe faly aminareo daholo ireo olona mpanaovinareo asa ratsy ireo fa un certain moment ireo olona ireo koa leo
De rehefa leo izy ampanaovinareo an'le asa ratsy de miresaka amin'ny namany eo izy zao nge zavatra atao ato amty ohatra zao de farany mivoaka le izy de tonga aty aminay. Za tsy teny hoe iza tam'le olona taty a Frantsa taty no nanome anay an'le dossier fa en tout cas tsy faly aminareo le olona mpanaovinareo asa ratsy satria zao zany zavatra misy. Tsika zany mahita tsara nokatra annonce eto vetivety ouais mandefa annonce zany madagroupage hoe zao mandefa entana aty aminay. Ok, ohatrinona zany ny mandefa entana dia vetivety de milaza izy zany fa hoe mandefa entana avy aty a Frantsa makany a Madagasikara de raha tsy diso de 15 € par kilo io. Mandefa zareo misy mahalefa fret, misy alefa sambo, misy alefa avion fa indrindra rehefa alefa zareo avion le izy de ohatrizao fandehany tamin'ny vol tamin'ny 20 mars lasa teo. Tamin'ny vol du 20 mars lasa teo de nandefa 52 colis 52 valizy io madagroupage io. De io 52 valizy io soratany amin'ny olona anankiray 12 € hono ny kilo zany. Io 52 valizy misoratra amin'ny olona anankiray io hitantsika tsara ngamba le sary ao amin'ny mur akao. Valise surdimensionné, bagage sacoche le izy valise hors format zany hoe ngeda ohatrizay daholo ny ankabeazany. De io entana 50 pièces moa zany satria le olona mpitondra anazy zany efa manana ny valiziny koa. Reo olona mitondra le izy draindray tsy mahalala akory hoe mitondra ny entany madagroupage izy fa tonga avany izy de tenen'ny le responsable eo amin'ny CDG hoe azafady madame na ramse ianao zany mba indraminay kely ireto entana reto misy entana alefa miaraka aminao ray na roa eta malagasy ozy izy fangamo madagroupage eta malagasy sa hoe Andrina Rakotomanga zany ny madagroupage sa mo hoe Andrina Rakotomanga zany ny Madagascar Airlines sa hoe anazy ny Airmad rehefa ohatra ka natao fahity de novidiny zany le izy sa hoe comment ka ny entany madagroupage fe zany lasa entany malagasy ony non ny valiny satria ny entany madagroupage de entana commercial nalefa an'olona mipetraka aty an-dafy fa alefa ny Madagasikara mandoa 12 € par kilo dia alefan'zareo any. Raha ny fitsipika international de milaza fa ny olona anankiray de manana 2 franchises de bagage de 23 kg ary afaka mividy excédent de bagage 8 pièces maximum. Au total zany 10 pièces de bagage no maximum ho an'olona anankiray fa tsy possible zany 52 bagage zany isoratra amin'olona anankiray fa zay le lazaiko hoe abus voalohany nombre
22 bagages soratana am'le olona anankiray ary olona io tsy malala akory hoe 50 bagages be zao no soratana amin'ny anarany. Mada groupage France mihitsy le izy. De faharoa rehefa jerena no anatin'ny fiche technique anio ao anatin'io avion io dia déclarena hoe 175 kilos ireo entana 52 valise ireo 52 sacoche ireo. Mba koty kelengere olona raha ohatra zany 23 kilos ataontsika zany hoe 23 kilos le fa mbola tsy ataontsika hoe 32 kilos akory ary. Le olona manaiky satria mieritreritra izy hoe any état malagasy izy gasy de mieritreritra izy hoe any état malagasy de manaiky izy. Ny gasy nge reto sary tahotra raha mitenanao zao hoe any Fanirisoernaivo io na any Rakoto io na Rabety tsy afaka hitondra zany satria ny lalàna international koa de milaza fa ianao de tompona andraikitra tanteraka amin'ny entana zay hoentinao. Ka raha misy rongony ao, raha misy bomba ao, raha misy marchandise prohibé ao na zavatra ohatr'izany ao de nao ny tompona andraikitra amin'iny. Ka raha ianao zany efa tonga eo amin'ny aéroport misy olona tonga avana mitondra entana hoe ty hoeto, efa eo ampandanjana eo anao de milahatra miaraka aminao izy de lanjainy miaraka aminao eo ny entana. De tsy afaka manday ary izy ne tsy malala hoe 50 bagages izy fa ny anazy alefa an'le olona zany le 2 pièces ny franchise na bagage 1 2 de lasa izy mandeha. De le olona de manao am'izay le olona atorinato le mada groupage mandefa 50 kilos de bagage. De tsy malala akory le olona de tonga any a Madagasikara le entana tsy fantatry le olona akory izy anakale izy na izy nanao fa tonga de misy mako ao fotsiny le izy de vita. De enoy tsara 52 valise ataontsika miala zany le 23 kilos an'le olona anankiroa zany hoe 46 de ny total andreo nefa lazay fa 175 kilos moins 46 de mamme firy io zany mamme 129 kilos very olona de possible hoe 129 kilos ve ny 50 valise. Nefa ny valise anankiray excédent de bagage afidina 150 € raha ohatra ka afidina meloa de 200 € raha ohatra ka afidina sur place. Dikan'izay zany raha ohatra ka afidina zareo 150 € ny valise ray mandefa anazy de cotu indray raha ohatra ka ataony 12 €. Tsy matantoka izy zany raha mivarotra ny 12 € fa raha ohatra hoe io 129 kilos io zaraintsika par 50 de mamme firy indray ozy izy nareo zara raha misy 129 kilos divisé par 50 zara raha misy 2 kilos 5 no valise ray. Bazy nareo an-tsaina fe zany lainga be zany lazaina zany fa eo amin'ny 2 kilos 5 eo zany le valise anankiray sacoche be anankiray tantsika reny sacoche surdimensionné reny lazaina zany fa 2 kilos 5 eo reny nefa 23 kilos ary iny raha ohatra ka 2 kilos 5 de matantoka izy mividy an'iny 150 ny valise ray. Donc tsy marina mihitsy raha ohatra ka iny valise na 150 iny zay 2 kilos 5 ny lanjany ho amidiny 12 € ny kilo satria matiantoka be izy fa lasa any amin'ny raha 2 kilos 5 io zany de ohatrina indray vidiny io raha 150 kilos efa ho 75 € zany ny
efa ho 60 dia 60 € zany ny kilo, tsy possible manko zany. Voilà, donc zany tiako tenena de zao. Averiko kely ho an'izay tsy naharaka. Vol du 20, vol du 25 farany teo. Mandefa entana zany ny Mada Groupage. Tamin'ny le 20 izy 50 pièces de bagage. De au moins 23 kilos nalefana. Déclaré na 175. Nandefa indray zareo tam 25 teo, 25 farany teo, 25 mars. 51 pièces de bagage, dont 2 amin'io zany franchise de bagage an'le olona, de 49 zany nenazy, 175 kilos lanjany. De io 175 kilos io no déclaré nefa le izy efa presque any amin'ny 1600 kilos any, zany hoe 1 tonne 6. De dikan'izay de zao, mba hainareo moa hoe ny taxi brosy misy tonnage, tsy azo anaovana surcharge de bagage, fa mapisy accident, maika fa avion. Mba fantatrareo mahatonga an'io bagagenao ferana amin'ny avion io tsy hoe resaka fitadiavam-bola fotsiny ihany, fa resaka sécurité eny andalana eny amin'ny abakabaka eny ihany koa, resaka sécurité resaka entretien le avion. Raha ohatra ny tomobilanao ataonao surcharge foana, vetivety de maty ny amortisseur. Ohatran'izay koa io avion raha surcharge foana de misy pièce mora simba ao anatin'io avion io. Rehefa miainga zany le avion ka surcharge izy de mihinana carburant ihany koa. Zany rehetrarehetra zany pris en compte ao anatiny. Kanefa ny tena loza de sady tsy vitany hoe mandainga zareo zany eo am'le les nombres de eo am'le poids, fa le pilote tsy voatery alala le nombre, le poids exact an'le avion hoentiny. Dikan'izay micourir grand danger, zany hoe tena hoe manina moa ty, tena loza manambana ho an'ny mpandeha rehetrarehetra zany ny fisian'io bagage marobe ao anaty avion io nefa tsy déclarena amin'le pilote, ary tsy ampahafantarina anazy, tsy ampahafantarina ihany koa an'le compagnie. Satria nahoana? Raha ohatra zany ka olazana amin'le compagnie le izy de tsy ekeny zareo zany hoe bagage atao anao ny ino moa ty atao hoe anao ana excédent de bagage, le compagnie mpanofa io mampanofa an'le izy. De misy fiantraikany amin'ny contrat-ny Madagascar Airlines zay zavatra zay. Kanefa io de ataony ty vice PCA-ny Airmad ty antsokosoko ao. Ny olona ohatr'izany feny andeha hanavitra ny compagnie io. Izy amin'io efa tsy teneniko tsony. Izy moa zany vice PCA de tokony mahazo GP izy. Fa rehefa tokony dans le cadre ny asany izy no mahazo facilité amin'ny billet d'avion. Fa tsy hoe andeha hitsangatsangana ianao andeha hamonjy ny installation anjanakao de gratuit ny billet anao. Orinasa efa en faillite, ianao manambola be io. Koa manina tsy alohanao vidina billet. Eo ianao milaza hoe efa nataonay mora, tsy mihoatra ny 200 € ny vidina billet amin'ny province micirculer eraka an'Antananarivo. Nefa ianao tsy mandona ny ariary, tsy tsapanao kory zany mandoa an'izany 200 €, tsy tsapanao kory zany mandoa an'izany 1800 € vidina billet zany. Mety hoe mahazo an'le GP ianao, facilité hoe mba miena ny alohanao fa na izany ary. Rehefa amin'ny vatantenanao mandeha noho ny besoin personnel anao, voyage personnel anao, de tokony ianao tompoko mandoa vola, na de ataoko hoe symbolique ary.
fa tsy orinasa efa fahito eo mbola lorinao ihany fa non seulement ianao mandeha fa ny zanakao mandeha, ny ravavinao mandeha, ny sipanao mandeha, ny ray aman-dreninao mandeha, ny voisinanao mandeha, ny voisinanao mandeha, ny navana sy tapaka mandeha daholo. Tsy vita an'izay fa mbola ny entan'olona rehetrarehetra koa mandeha. Zany entana 50 bagages zany tompoko tsy tokony alefanao excédent de bagage amin'ny avion passager fa tokony alefanao fret ny anaran'izany. Rehefa alefanao fret le izy de tokony misy droits et taxes de douane ary miandry toro hoe raha feno ny avion mandeha daholo ny bagage ny mpandeha amin'ny avion izay vao hita hoe firy amin'ny bagagenao no afaka mandeha satria ny bagage ny passager no prioritaire fa tsy ny bagage fret tompoko. Tamin'ireo vol io nefany ary isan'andro raha vao feno ny avion de ny bagage ny mpandeha no mandefitra fa ny madagroupage tsy mandefitra mihitsy. Oui, lazaina indray fa ory avamanana indray tsika hoe tsy afaka mandefa entana. Amin'ny fomba hoana moa tsika zany no hoe tsy aparary antsika ny avion antsika izay efa hofaina lafo vidy be ireo io compagnie efa tsotsofina mba ho velona io. Efa tsy fantatra tsony izy zao na efa fahita na mbola tsy fahita fa fusion acquisition zany tompoko zany fusion acquisition zany efa tsy m'existe tsony les sociétés natao fusion ary efa namidy ilay natao acquisition. Dikan'izay ny fusion acquisition dia efa namidy zany les sociétés fa resa be fotsiny ilazana antsika eo hoe mbola en redressement sy ny katsaka sy ny tsaramaso sy zao io Airmad io fa efa fusion acquisition. Dikan'izay efa namidy izy de fusionnena indray mandeha indray ny Airmad sy ny tsarady de mahazo manofy eo tsika fa am'izao tsika miteny zao efa miezaka koa iza moa ty ny anaran'ity le Gérard Catin. I Gérard Catin c'est commissaire au compte ao amin'ny SMDG ihany koa no bras droit ny Ravatomanga ao amin'ny Airmad manao izay ahafana miakerira zany hoe mividy amin'ny ambongadiny any Airmad. Azonareo tsara ve zany le zavatra teneniko? Misy réseau de mafia au pouvoir mihitsy ny atao amintsika izay dirigeny mamy Ravatomanga. Rina Rakotomanga zany tsy andaniny elle se sucre à la volée koa satria efa fantany hoe ny antom-pisiny eo zany anao izay azahoany mamy Ravatomanga an'io Madagascar Airlines io ho anazy de izy koa mba manao izay ataony eo amin'ny fampandehanana ny raharahany madagroupage izay andravaviny atreto aloha mbola hoe andravaviny fa rehefa azontsika koa ny registre de commerce des sociétés de fantatritsika hoe izy tena actionnaire sy mpampiasa vola ao. Fa atreto aloha zany dia mandika lalàna tanteraka io ka de fa miteny zay tany misy lalàna ty France ty ka de mbola alefasitsak janona ihany ny entanareo amin'ny madagroupage ao amin'io fa io toerana io de sady feno caméra feno olona rapitso misy vol rapitso rapitso sabotsy ka de hijery any daholo tsika mianakavy gasy rehetra hijery ny entana alefa ary de anisy samy maka sary vidéo et tout ce que vous voulez. Fa io tompoko de fandika andalana tsotra zao misy fraude ao, misy fraude amin'ny déclaration, misy fraude amin'ny loi sur la sécurité aéroportuaire, am'le falsification an'le poids, misy fraude eo am'le vidina excédent de bagage, misy fraude eo am'le excédent de bagage alefanao en titre d'excédent nefa tsisy passager fa tokony alefa fret afa mihitsy ny régime ny bagage alefa fret. Izany rehetrarehetra zany tsy ekena de anao inona ndray koa iry ramatoa Rina Rakotomanga fa za zany de miteny ianao Andriamatoa Andry Rajoelina raha ianao mbola mitazona an'io ramatoa io ao anatin'io conseil d'administration en Airmad io de ianao koa miara lafika miaraka aminazy eo raha tsy izy mihitsy ianao mihitsy koa maniraka anazy anao an'io zavatra io hoe ataovy izay apotika tanteraka an'io fa izay ny ilaintsika satria le Airmad mila vidin-Ravatomanga.
dia itsika samy mijery eto izany responsable fa izany zavatra tondratra de fandikan-dalàna corruption tamin'ny SMMC izay efa nangatsiatsika fotsiny modina sorona zao izany a inona indray no ataon'ny Bianco inona indray no ataon'ny PAC miandritsika zay ny surprise sujet surprise netiko tamintsika androany fa zao moa zany lera efa amin'ny efatra latsaka 2 minitra dia tsy maintsy ilozako kely indray aloha ianareo fa dia mihonety antsika amin'ny andro manaraka na rariva na rapitso andro ampiona indray ary dia misaotra betsaka hatrany